Kokokoko avy ianareo, ela be madama voataitra fa naninona? Resy torimaso be ve? Sao dia nampirafy alahy? Vao nampirafy alahy dia tsy ho taitra za mihitsy izy aloha, fa aleo hazava ny resaka. Izaho mahaiza manaja vehivavy. Antony ihany koa an'ny vehivavy raha vao avy niteraka ny vehivavy, vao hiverina hiova ny toe-batan'ny vehivavy dia sarotsarotra kokoa aminazy no amerina hanova ilay toe-batany teo aloha. Noho izany aloha dia mila hoe manaja anazy amin'izay fotoana izay. Raha ohatra indray kosa hoe ianareo roa ao anatin'ilay tonga fotoana madama, dia mba miandry ihany koa aloha, tsy tsara loatra ilay vehivavy hoe tonga fotoana miaraka satria iny ange madikidika ny vehivavy ao anatin'ilay tonga fotoana. Mba miandry kely ao anatin'ny 5 andro 7 andro raha ela indrindra dia averina ilay izy. Ary manina izany, ary raha ohatra ka hoe ao anatin'ny elanela izay tsy mety hoe mientana mihitsy, dia ny zavatra tokony atao izany tsy mifantoka ianareo roa. Voalohany aloha alàna ny henatra, ianaré afaka ny henatra, fa ilay fiarahan'olon-droa dia tsy voatery eny am-bofan-driana ihany. Madama anie mety tezitra amin'ny alahy fa tsy miteny dia mahay izay lahy mizara fitiavana ao an-tokantrano. Mahandro sakafo matsiro madama, misaotra kipiso izay fotsiny dia vita iny. Ohatra hoe manasa lamba madama dia tonga avy any lahy, baby mazotoa kipiso vao maheno an'izay madama tonga dia taitra, miainga ny tsirom-panantenana. Ohatra hoe mahandro hanina madama dia lasa lahy milalao miaraka amin'ny ankizy, tonga dia taitra madama amin'iny. Tsy voatery hoe liana am-bofan-drina ihany. Raha ohatra indray ohatra hoe makamaka aina eo izao ianareo ohatra sendra samy milalao telefaonina dia lasa lahy mandeha mitsoraka matory ambony madama eo aminazy eo akaiky eo dia izaho ky mba mila câlin kely mba ao ky mba ampio massage kely lamosiko ao ky mba dobodobo kely fa tena reraka be dia sady manoroka anazy lahy, ao moa e. Dia iny dia efa taitra madama, mba ilay orokoroka madinidinika sy ilay sakambona madinidinika, izay no ilain'ny vehivavy. Manao teny mamy, tsy vidiana ange izany ry zareo, ary zavatra tokony mandeha ho azy izany eo amin'ny tokantrano fa tsisy mahamenatra mihitsy. Nefa mahagaga ny lehilahy malagasy dia tsy mahay mampientana vehivavy amin'ny alalan'izay. Izay fihetsik'isan'izay raha manao an'izay foana isany isan'andro, miakatra ny tsirom-panantenan'ny madama. Ary ny tena tia madama raha ohatra lahy izao ka manambady lasa longany be ohatr'izany madama rehefa avy niteraka, menatra lahy araka aminazy any ivelany any dia ho hita lahy tsara fa nanokatra feo an-trano ary izy tsy tia intsony. Ka fidinao anazy ho lasa bolongany be, fa namoaka an'ireo zaza ireo anga moramora, nieretana indray 9 volana anga moramora, ialahy nefa dia may fotsiny hoe ilely. Raha ohatra ka nenatavy loatra ny vady lahy na lasa ratsy tarehy izy rehefa hoe teraka, tsy misy olana izany. Rehefa miaraka aminazy lahy eny ivelany, miaraka ianareo roa eny mason'ny olona eny, ity hoe vadiny lahy dia tonga lahy dia fiera be, mankafy be, io lesy ny madamako tena miaiky anazy mihitsy aho, tena tia tokantrano izy, izaho tena tia anazy mihitsy ahako, tena mahafinaritra anahako izy, tena faly be mihitsy ahako ny fanahazo anazy, tena miadana ny tokantranoko noho izy. Vao miteny an'izay lahy, tonga madama dia faly, miakatra ny tsirom-panantenana ao anatiny amin'izay fotoana izay. Noho izany izany dia mila mianatra lisany, mizara fitiavana ho an'ny madama ao an-tokantrano amin'ny alalan'ny teny sy ny fihetsika, dia mandeha ho azy ny lely avy eo. Ary ny fampirafesana ihany koa dia mba aok'izay hajanona. Ny sakafo efa betsaka ny sakafo natoroko tany ho an'ny lehilahy, mila mifady lisany mamy hajanona ilay mamy be, ny toaka hena, ny sigara hena, mba atao antonontonony kely izy fa tsy tena hoe lisa moa efa zatra tsy maninona izany. Ho an'ny vehivavy afaka mihinana voanjo ndry rehefa vokatra zavoka sy ny frezy dia afaka mihinana an'izany ndry karazana desera maro isan-karazany ireny dia afaka hohanindry ilay izy. Dia izay.
Makasitraka tompoko.